vahoaka tonga teny Analakely tatitra ny mampiororo ny fanjakana. Amaroany mpitandro ny filaminana teny Analakely every mitondra ho fahavalo-pirenena ny solombavam-bahoaka TIM. Randrana sindikaly naneho ny fahavononany anohana ireo mpanao fitakiana. Ankasitrako hatrany ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao sabotsy 20 ny volana febroary ny taona 2024 manolotra ny araba ary tompoky lahy sy tompoky vavy manasana ho ampanajana anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ety ampanomboana dia Pacifique no fahandroany no nanatanterahina ny hetsika teny amin'ny 13 Mai ho an'ny faharoapolo ny volana febroary izay hoarahantsika ao anatin'ny sampana fampalalam-baovao izay rehefa avy eo anatin'ny vaovao politika fa hanomboantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia notanterahina androany teny Ampeflo ny fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taona 2024 teo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny randrana sindikaly nisy ny vina napetraky ny tompona andraikitra anohizana ny ezaka efa vita tamin'ny taondasy. Mialy Rarinombana, Mathieu Princy. Nahazo ny amboara avy amin'ny firenena mikambana mikasika ny fiarovana ny zon'olombelona tsara sy nahomby indrindra ny randrana sindikaly tamin'ny taona 2024. Mitony ezaka ho an'ny fikambanana io amin'izao taona 2024 izao amin'ny fanohanana ireo sehatra samaro manao ny fitakinan'ny zon'izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny orinasa Kromita Malagasy izay mbola tsy nahita mangirana mikasika ny fitarainan'izy ireo efa ho roa taona izao. Mihavaka izy tamin'ity satria misy lohahevitra anankiray lehibe dia le hoe ahoana no anohana ny randrana sindikaly ny tolona atao ny piasan'ny Kromita Malagasy izay efa eo amin'ny heritaona io zany zao no manana olana mbola tsy voavatra amin'izao. Ny anankiray faharoa dia manana olana ihany koa ireo piasa 13 ao anatin'ny ECD ao amin'ny ministèren'ny agriculture izay tsy nandray karama ihany koa tao anatina volana maromaro nefa novoasiny. Ny fahatelo dia ny ao amin'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena misy piasa efatra ato anatin'ny randrana sindikaly izay soketa hoe nanao fanambana fitaovana dia nigadraina nandritry ny efa-bolana nandefa nefa ny fitsarana rehefa avy eo afaka izy dia rehefa nanao an'izay fitakiny izay hoe tokony verina miasa satria ny fitsarana rehefa milaza hoe afaka noho ny fisalasalana zareo dia mbola manao napakatra cassation indray zany ny ministèren'ny fiarovana. Anisan'ny orinasa malagasy manana maizy azy ny Kroma. Mila mamahaingana ny olana izay nambarany ity tompona andraikitra ity fa azo vahana soamantsara ny fitondram-panjakana. Fifampiresana ho izy no dingana voalohany ahafahana miroso amin'izany. Orana ara-teknika mazava loatra va olana ara-teknika no tokony amahana azy. Roa taona lasa zay dia nanendry direction générale vaovao ny fanjakana ho ahitatana ny Kromita Malagasy io amaha amin'ny olana mazava loatra dia roa taona tamin'ity volana febroary zao no nahatongavan'izay direction générale zay mbola tsy voavahany olana ara-teknika. Inona ny tena mariny? Tena olana ara-teknika ve sa tsy fahavinonana amaha ny olany piasa ao anatin'ny Kromita Malagasy io? Le orinasa azo ahodina eo anatin'izay rehetra izay tokony mandray fanapahan-kevitra malaky zany ny fanjakana fa tsy hoe manilika an'ilay izy satria misy zon'olombelona voakidikitika ao zoan'ny piasa. Fa velon-dalana tokoa amin'izao ny mpivarotra rehetra manoloana ny tsify sy ny tsena ny vidim-piainana nefa tsy nitsaha miakatra. Tsy misy ny vahaolana omeny ny fanjakana ho azy ireny ary miamiba manaraka izany ihany koa ny toe-karena eto Madagasikara. Ho arahantsika ny fanadihadiany Nambinitsoa Velositraka sy Tahiry Aina. Latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ireo mpivarotra eto an-drenivohitra noho ny tsy fananany olona fahafahana hanjifa intsony tsy misy ny tsena. Ho an'ny mpivarotra ety Mahamasina izao ny ova tanteraka ny fahavitrehan'ny olona manjifa tsy toy ny teo aloha intsony. Ny ena miaraka amin'izay koa ny vola miditra raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Miakatra hatrany nefa ny vidin'entana efa nisy ihany koa ny filazana fa hiakatra hatramin'ny 7.9 isanjato ny vidim-piainana eto amintsika. Amin'izao zany ny tsena tena maina be satria ny olona tsisy vola amin'ilay vidim-piainana miakatra dia mangina be ny tsena. Ny olona aloha misy mandeha any fa tsy voatery hividy fa mba mandeha mijery tsena. Ny olona fahavilianan'ny Covid-19 zao dia tsisy tsena mihitsy. Ao ilay mbola
fandaovana kolaza mpianatra vidin-javatra koa miakatra tsy dia mandeha zany tahaka le teo aloha eo amin'ny janvier jusqu'à mars io zany le orana dia ohatsy manana le olona raka mividy. Ankoatr'izay manoloana ny sisy tany izay mikatona izay isan'ny olana goavana sedraindreo mpivarotra ihany koa tsy mihodina araka ny tokony ho izy ny toe-karena eto Madagasikara raha tsy aivina miaingany amin'ny aba sy ny hetra alohan'ny vahoaka sy ny mpivarotra ny vola betsaka indrindra miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Fa andeha ho any Mahajanga kosa indray isika tao anatiny toy ny vaovao manaraka ity dia misy ny fifanolanana manoloana ny fanendrena olona hitantana ny draine sy ny sisy koa any Mahajanga any amin'izao fotoana izao. Olona efa mahalala ny marary eo amin'ny lafiny fampianarana any an-toerana no tokony andray ny toerana hoy ny fanehoan-kevitra voaray. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Marary ny tontolo fampianarana eto Mahajanga amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fanendrena olona hitantana ny draine boiny sisiko boiny eto Mahajanga amin'izao fotoana izao eto amin'ny fampianarana eto Mahajanga izany. Nanamafy solitena syndicat mpampianatra ity fa tsy mety ny fanendrena olona akoatra ny olona mipetraka sy teraka teto amin'ny faritra boiny hitantana an'izany draine sy ny sisiko boiny izany. Manampaizana avokoa ny olona boiny ary afaka mitantana tsara izany toerana izany nefa dia tsy izany no miseho amin'izao fotoana izao. Mahakasiky fanendrena olona aty amin'ny draine boiny na amin'ireny sisiko maro isan-karazany na iza io na io olo io n'importe qui olo tsaina olo anisan'ny olo izay manao antsirambana amin'ny asa amin'ny fampianarana zany ty boiny io ny voatendry mitantana tiky ty faritra ny fampianarana fiady depa ny fampianarana tika aboiny na tika misisiko. Sarotin'izy ireo ary mahay ity aretina fampianarana eto Mahajanga ity ankehitriny ary dia izay antony mahatonga izy ireo aleo ny olona efa amin'ny faritra boiny hatrany no hitantana an'izany sisiko ny boiny sy ny draine boiny izany. Sindikama zany anisany mametraka olo foana zahay tena mahafantatra ny aretin'ny fampianarana ty dia lasa resaka tsy fantatra mihitsy hoe ny olona tena marary amin'ity fampianarana ty zany mahay teknika taktika tsy voateny fa le olo izay manao tsirambina ny asan'ny fampianarana ty zany ireo no mahazo toerana any ka ny éducation dia potika ty faritra potika le éducation ka. Eo amin'izay lafim-baovao ny fampianarana izay hatrany ary dia fototry iray goavana manampy ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fampivoarana ny vakiboky. Tsy tokony ahasakana ny fitazonana ity kolotsaina iray izay efa nahitan'olona maro tombontsoa ity ny firoborobon'ny teknôlôjia izay nambarany tompon'andraikitra sy iray sy ireo ray aman-dreny fa mifameno tanteraka ny fanampiana ireo ankizy sy tanora eo amin'ny lafiny fahatakarana. Mialy Rarinombana, Mathieu Princy. Ankoatra ny fampivelarana ny saina dia manampy betsaka ireo ankizy sy ny tanora amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa ny vakiboky. Rehefa mirona kokoa any amin'ny lafiny teknôlôjia ireo tanora mbola liana sy voasarika any amin'ny resaka famakiam-boky kosa ireo ankizy telo ka hatramin'ny 10 taona. Ho an'ny toeram-pamakiam-boky eny amin'ny Alliance Française Andavamamba izao dia nahitana fitombony tapavitrian'ireo olona tonga eny an-toerana manao izay vakiboky izay nanomboka ny taona 2024 ary ankizy avokoa ny 5,000 amin'ireo mpikambana. Manana lanjany ary mifameno ny vakiboky sy ny teknôlôjia noho izy ireo samy mitondra tombotsoa saingy maharesy lahatra ireo ray aman-dreny mampianajana ka hatreto ny famakiam-boky. Miakatra ny fahavitrian'ny ankizy sy ny tanora mamaky boky azo lasaina hoe misy fiakarana eo amin'ny 900 eo. Raha tamin'ny 2015 zao ny lasaina dia 61 383 ny olona tonga namaky boky tato aminay sy nidrina boky dia raha tamin'ny 2019 izy efa tafakatra 106 500. Isaky ny asabotsy aho no sady manao kory aty zany ro zareo dia mba manaritra manaky boky isaky ny asabotsy manaritra andreo dia misy fivoarana tokoa raha eo amin'ny frantsay ny ankizy satria manana tombony izy any an-tsekoly satria manana bagage français aty. Hatramin'izay namaky boky izay aloha zao dia hitako hoe na ny expression française na ny hita hoe mampivelatra ilay izy. Raha mahita zavatra izy zao eny an-dalana dia avy hatrany dia ohatrany hoe
tadiziny hoe tamin'ilay boky tany ampianarana nisy ohatran'io ohatrany hoe mahita sary eny an-dalana eny izy zao dia tonga dia teneny ny anaran'ilay biby tsy eritreretinao koa hoe fantany anona ny anaran'io dia taiza nahalalànao an'izany tao anaty boky dia hitanao hoe tena mety ilay izy ka tena mety amin'ilay ankizy ilay mamaky boky tena tombo mipeo anazy mihitsy. Amiko manokana aloha mifandray ihany ilay izy indrindrandrindra na resaka raha ohatra zao misy tsy fahafahana makaty dia afaka amin'ny internet fotsiny koa izay no mijery resaka ohatra hoe histoire leçon anjalanjaina fotoana ny raha ohatra hoe amin'ny ordina ohatr'izany dia ferana fa raha amin'ny boky indray aloha dia izay tiana mihitsy izay tiany dia afaka mijanona eo amin'ny boky foana izy. Ny pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ireo vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana indray amin'izao no mifanandrina any an-toerana any Birmania any manoloana ny fanamparam-pahefana sy ny fanamparan-kery ataony hery famoretana. Nambiny Sovely sitraka no mamintana amintsika izay vavao izay. Rindrany sary ny tahiry ny aina. En Birmanie, la répression militaire a fait une première victime. Mitohatrany ny fitakiana ataondreo mponina ny Birmanie mba hanatsarana ny didijado nataondreo miaramila any an-toerana. Nanomboka tamin'ny voalohan'ity volana febroary ity dia efa nisy ny hetsika. Niato tamin'io dato io ihany koa ny fitondrany Aung San Suu Kyi any Birmanie. Araka ny fampitambo avao tsy miambamba mitifitra ireo vahoaka manao ny fitakiana ireo miaramila any an-toerana. Nahatratra dimy na ratra ary namony ainy ny iray vokatry ny ratra teo amin'ny lohany androany. Vao maika nampitrotra ireo vahoaka tany Birmanie zatranga izay efa nisy ny fanambarana avy amin'ny États-Unis sy la Frantsa fa manameloka ny herisetra sy fakana-keriny andreo politisianina any Birmanie kanefa dia izao mbola mitohatra amin'ny fitifirana ireo mpitokona izao indray raha ny fanazavan'ny mponina tany an-toerana. Une vidéo qui documente la scène montre Mia tomber soudainement au sol. Fa anisan'ny nahasorenany maro ny fihetsiky ny fitondram-panjakana androany tsy teny Analakely. Tompon'andraikitra avy amin'ny solomavambahoaka mantsy tamberin'andraikitra avy amin'ny solomavambahoaka mantsy ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka toy izao. Germano Menjanahary, Andra Rakotomalala. Nahagaga ny zavaniseho sy ny fanapahan-kevitra izay niraisiny teo anivon'ny fitondram-panjakana momba ny tatitry ny solomavambahoaka androany. Tsy azo nanaovana tatitra ny teo Ambohijatovo fa ho avadika parka botanika. Noho izany, niroso tamin'ny fanapahan-kevitra hoetsy amin'ny kianja ny 12 Mey ireo solomavambahoaka anatanteraka izany. Kanjo no sakanan'ny fanjakana ary narafitra ny fitandro filaminana iambina ny kianja. Niarany Antsonjay hatramin'ireo vahoaka iain'ny tatitra. Mbola voatatitra no ataon'ireo solomavambahoaka dia efa miorosady ilay fitondrana. Manapofo zao ary tena manamarina fa fitondrana mpandropo ty fitondrana ity satria efa fantan'ilay teknika ohatra ny nanongana ny fanjakana tamin'ny taona 2010. Hainy tsara ilay teknika, tena hoe mahay zareo anatin'iny dia tena mampime ihany ilay zavatra misy satria mbola vao zao ve dia efa miorosady izy ao anatin'ity zavatra ity. Zay zany zavatra hita eto Analakely amin'izao fotoana izao hoe efa hita an'ilay teknika rehetra tsy sakanana tsy ahafahan'ny olona miditra ary koa ny lalany sasany ilay teknika andry zareo nanonga mpanjakana tamin'ny taona 2010 mihitsiny io avoakany io hoe zao zalahy tamintsika nanao an'iny dia zao ihany ny ahafahantsika miako an'ity fitondrana ity. Tananarivo ngahany izy zay nge mponina Tananarivo hatramy zay ke hatramy zao tsy afaka mody zany zay ve fa inona ny tena tetidonareo mpitondra reo fa tsy mety nge zao aza sakasakana ilay vahoaka sasany rehefa diso loatra ny fatahoranareo dia zay ody avy tsy avelanareo mody iay zay zany ny ody rehefa avy eo tsy avelanareo mody zay tsy mety fa hovay ilay fitondranareo fa tsy mety io. Maninona la tsy manao dia jatonao tazany mampalahelo mahazo ilay vahoaka aleo zay mba eno ny tatitra ny député anay zay nge tsy korotana tsy aninony fa aleo zay mba eno ny tatitra ny député anay fa mampalahelo mahazo ilay vahoaka efa zao hoe jere zao miandry zay miandry maninona la dahalo anany sisina no toferinao sy nataonao anina fa tsy zao rehetrarehetra zao alaina ny telefona ilay olona mampalahelo sady nanompareny tenjaty nanina takana ny sesa za ve dia mba mety nefa ny io iaratsika mahita io zany zava-misy eto amin'ny firenena resaka demokrasia no resantsika
asa milaza miaro mahita tsika hoe misy le démocratie sa ahoana zay tonga avy any tsy hoe ndeha fanihatra amin'ny mpitandro filaminana fa ndeha iaino tatitra ataon'ireo député zany hoe solombavambahoaka satria nanay any zany tsy ary nanao tatitra nanay any Majunga any fa tia koa zany mba nanao dia mba namonjy zahay saika andeha iaino an'izay zavatra zay ka amin'ny alahelo tokoa zany no itenenana eto hoe kianjan'ny démocratie ve dia hodidinina maramila olona andeha hanao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy ireo député ireo nefa n'izao zany zavatra miseho ka tena mampalahelo mihitsy manao dia mandeha any afara zany atsika ohatrany hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany moa zany sa ahoana fa raha zava-misy aloha dia tsy rariny. Nolazaina fa eny amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay no tokony anaovana tatitra. Angamo tsy ao anatin'ny faritany Antananarivo renivohitra ny kianjan'ny Soa mandrakizay. Nilaza mantsy ny préfecture fa tsy azo anaovana hetsika politika Antananarivo izay fanapahan-kevitra hita fa mifanipaka ihany. Minisitra telo no tazana nandrindra ireo mpitandro filaminana nandritra ny tontolo andro androany mba tsy hantanterahany ny tatitra izay ho ataony ireto solombavambahoaka ireto. Tsy nisy nandingana ary rakotra mpitandro ny filaminana ny teny Analakely ho an'ny androany. Tsy nisy lalana ahafahan'ny fiara niditra tao Ambohijatovo sy ny teny Analakely sy ny manodidina noho ny maro ny mpitandro ny filaminana sy ny sakana nataon'izy ireo ho an'ny androany. Asin'Andriamalala, Tokra Marolahy. Nanomboka tety Ampefiloha manoloana ny Knaps, ny sakana raha azo Antsahalalana sy Ambalavao iny. Tsy afaka nidiran'ny fiara sy moto intsony lalana nanomboka teto ary voelingelina ny fifamoivoizana. Tsy azo nidirana intsony hatrany Analakely fa rakotra mpitandro filaminana sakana izay rehetra le.
to milaza ve izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao fa lasa vavalim-pirenena ny ekipa ny solombavambahoaka Tim sy ny Pombazy no terakofana mpitandro filaminana Anarivony toy izao ny tetsy Analakely sy ny manodidina. Fa isany nanaitra ny androany ihany koa ny fahitana andian'olona izay niantsy ady izay tonga teny Analakely io maraina io ny tazapotsiny azy ireo anefa ny mpitandro ny filaminana. Germain Menjanahary, Andry Rakoto Malala. Fa naparam-pahefana antsonjay Ramatahora izay no vaolan'izao fitondrana izao amin'izay zava-miseho eto amin'ny firenena nosamborona izay rehetra nanao akanjo mena sy izay hita fa vahoaka ny miara-manonja tonga tetsy Analakely androany. Ny nahagaga nefa dia ny fisiany ireto andian'olona ireto. Fiantsina tsotra izao no asetrin'izy ireo izay olona tonga teny antoerana. Ny nahagaga nefa dia tsy nisy ny fanasana andraikitra nataon'ny mpitandro ny filaminana nandroka azy ireo izay ny vorovory teto. Inona no antony? Izao no fanazavany ireo lasibatra. Tsy misy lalàna mamaritra fa terena ny vahoaka iain'ny tatitra fa ny lalàna kosa no mamaritra fa tsy maintsy manao tatitra amin'ny vahoaka ny solombavambahoaka aorian'ny fivoriana ara-potoana izay ataon'izy ireo. Fa nampalahelo ary nampietsi-pondrehetra ny nahita ireo malagasy nikasa ny endo ny tatitra tetsy Analakely androany kanefa dia niara ny fisamborana maro ireo voasambotra ny mpitandro ny filaminana araka ny hita teny antoerana androany. Asinandriamalala, Tokiramarola. Tsy fahazakana demokrasia ve sa tahotra ny fivoahan'ny marina no antony anakana ny mpitondra fanjakana tamin'ny fomba rehetra ny tatitra ny solombavambahoaka androany. Nampiteny mona matsy ary nampitolakakany maro ny fihetsika mpitandro filaminana teto Andrenivohitra androany. Toy ireny hiatrika fetim-pirenena ireny ny amaron'izy ireo miaraka amin'ny fiara tsy mataho-dalana sy ny fitaovam-piadiana maro. Ireo vahoaka tonga maro izay nikasa iain'ny tatitra aza moa dia nosamborina na dia tsy nisy aza ny trano vaky sy ny fanakana toy ireny tranga tamin'ny 7 sy 4 arivo.
ity fanomezana baiko isambotra sy fanetotoinana ny faneho-kevitra ity moa dia nomelohan'ireo solombavam-bahoaka dia izay ihany koa ary no namarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray mandra-piona ary toboko